misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra izao fotoana manokana andraisantsika ny lesona ho an'ny tanora zokin'izao indray amin'ity alatsinainy ity. Fifaliana hatrany ihany koa no mizary izany ten'Andriamanitra ho anao ary mirary so hatrano atsika mba hitombo finoana isika amin'ny fanarana ny tompo ka hery ianao tsy tahaka ny taloha fa toky fa tsy mandeherery. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Enay tsara indreny mbola velom-pisaoranao izay no ny fitahino sy ny fitantananao anay. Misaotra ray ao fa mihevitra ny momba anay tokoa ianao. Mangataka aminao mba miela ny fahatsoanay. Ny heloka rehetra ihany koa dia hibaboana eto aminao. Ka mitenena ray io amin'ny alalan'ny teninao ankehitriny mba hanavao anay mandrakariva. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe hetsika ara-pivavahana. Ny bibidia avy eto avy etỳ an-tany dia manana fahefana mitovy amin'ilay bibidia avy any an-dranomasina. Ny Apokalipsy 7:12 resantsika io izay efa midragona no mahazo ny fahefana. Ny biby roa sy ny dragona dia ny fianakaviana anankiray ihany ary mitovy ny fanahin'ilay dragona saingy mitombo ny fisehoan'ny kristianisma miaraka amin'ny heri tsirairay avy satanika na ny dragona na mitoetra an'io na amin'ny endriny hafa ka mahatonga azy mora mamantatra azy ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny biby any an-dranomasina dia manana toetra mitovy fa manafina azy amin'ny endriny mitovy amin'Andriamanitra. Miditra amin'ny toeran'Andriamanitra ary manodina ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny tenany. Fa ny biby eto an-tany dia voalaza fa manana ny toetran'i Kristy toy ny zanak'ondry nefa mbola miteny toy ny dragona. Ny fisehoana kristiana amin'ny biby difarany io dia hiteraka fitaka izay feno fahafihetsehana kokoa fantatra momba ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ilay bibidia avy amin'ny tany izay tahaka ny zanak'ondry nefa miteny tahaka ny dragona dia mitarika an'izao tontolo izao hanao sarin'ilay bibidia. Ilay famantarana ara-paminaniana ampiasaina eto dia mampiasa sy mampiseho fa izany dia maneho hetsika ara-pivavahana anankiray. Ny Apokalipsy 7:12 mandomboka amin'ny 7:12 kosa dia milaza ny momba ny afo ny antsoina avy any an-danitra zany izay miresaka momba ny tantaran'ny Elio teo tendrombohitra Karmela miaraka amin'ny fahasamihafana lehibe sy manafotoana. Ny lafin'ny ratsy no mahita ny afo midina amin'ny valo mivavaka izy ireo, sarotra milaza ary sarotra ihany koa ny mahita hoe iza no miasa ao an'Andriamanitra ary iza no tsy miasa mandritra ny fotoana io. Ny Pentekosta dia tantara mahasoa anankiray hafa momba ny afo avy any an-danitra izay tonga ho valo mivavaka. Tamin'ny Pentekosta ny lelafo dia fanehoana hita maso ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra. Na izany azy ny afo amin'ny Apokalipsy dia maneho ny firotsahany fanahy masina sandoka izay hitarihan'ny mpanasitrana sy ny fifoazana izay tsy miasa amin'ny anaran'Andriamanitra ny vahoaka betsaka. Talanjona izao tontolo izao noho ny
fakagana sy ny feon-javatra miavaka amin'ny herin'ny maizina izay teraka hafanam-poaram-pivavahana mampatsiahy ihany koa ny vahoaka tamin'ny fitsaranan'i Jesosy. Rehefa vita ny fahagagana sandoka sy ny filotsahan'ny fanahy masina sandoka ihany koa dia efa voahomana ny lalana irofosan'ny sarin'ilay bibity. Indrisy anefa fa ireo mitonina ho kristianina no mpanay anjara voalohany amin'ity sary ity, ary ny fandrosoan'ilay sary dia aseho tsara indrindra amin'ny fiovaovan'ny feo avy amin'ireo hafatra avy amin'ireo pilipitra malaza ny Amerika. Rehefa amin'ny taona ny fanjakana ampiatra ny didiny sy hanohonana andraikiny ireo fiangonana lehibe any Etazonia izay miray amin'ny fitoam-pampianarana izay iombonan'izy ireo dia ho lasa sarin'ny ambarapahatonga-pahefana Romanina i Amerika protestanta, ary tsy maintsy afara misazy sivily ho an'ireo mpanohatra izany. Isaky ny tambatra ny fiangonana sy ny fanjakana dia misy hatrany ny fifaninanana, na ny fanjakana no mifehy fiangonana na ny fiangonana no mifehy fanjakana. Mety ho ny fiangonana sy ny fianjakana no ifandona amin'ny fanapahana amin'ny zava-mitranga makany amin'ny mariky ny bibidia, fa ireo fiangonana mpitarika dia azo ny fahefana amin'ny farany, ny fitondrana jadona farany dia ho ara-pivavahana io fa tsy lahika. Avy teny ara ny lesonantsika androany dia namakafaky isika indrindra amin'ny Apokalipsy 3:12 ny amin'ny zava-iseho, zava-nisy teo amin'ny fiaron'ny fanjakana ara-pivavahana sy ara-panjakana, ary mbola hitoy izany amin'ny andro farany isika kosa matoa naseho ireo zavatra ireo dia mba ahafantarantsika ny vanim-potoana misy atsika, ny zavatra iseho ihany koa ny zavatra tokony hitandremantsika indrindra ny amin'ny sandoka rehetra, ary mba ahafantarantsika ny sandoka sy toerantsika marina dia mila mianatra ny ten'Andriamanitra isika, mila mampitombo ihany koa ny finoana izay fananantsika eo amin'ny Jesosy irery ihany, ka na inona zavatra miseho eo manodidina anao, ianao kosa efa tafatoetra eo amin'ny Jesosy. Vavakintsika ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra ihany koa mampatsiahy anay fa miaina amin'ny andro farany tokoa izay, ny any angatanay dia ahatsapa sy ahafahanay manolo tena ho anao isanandro manavao ny fifandraisanay aminao, satria efa amin'ny vanim-potoana ny farany tokoa izay, fa eny fa na dia ny andro iainanay aza dia kely ary tsy fantatraina mety androany sisa no hainoana ny teninao. Mety aiza ianao hiasa ao anatinay ny fanahinao masina ny ahatonga sainanay ny amin'izay zavatra rehetra tokony atao, ahafahanay mifikitra ny amin'ny finoananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.